ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. falinaraba antsika raha afaka malalatra ty alaka misy fa 7 ny volana janoary ity ny mofinaina valahatra antsika anio dia ny bolotoko fa 7 andeny fa 20 ka hatramin'ny 20 aminaran'i Jesosy. Ary tahaka ny Melkisedeka tsy natao mpisorona raha tsy tamin'ny fianianana, fa ireny koa dia natao mpisorona tsy tamin'ny fianianana, fa ity tamin'ny fianianana nataon'ilay nilaza taminy hoe efa nianina Jehovah ka tsy hanenina, ianao no mpisorona mandrakizay. Dia tahaka izany koa nanaovana an' Jesosy mpiantoka ny fanekena tsara lavitra. Fa natao maro ireny mpisorona ireny satria tsy navelan'ny fahafatesana haritra izy, fa izy kosa dia manana fisorona tsy dimbiasana satria maharitra mandrakizay izy. Ko amin'izany dia mahavonjy tokoa izay manatona an'Andriamanitra amin'ny alalana izy satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy. Fa mpisorona be tahaka izao no mendrika ho antsika dia izay masina tsy misy tsiny, tsy misy loto, voasaraka amin'ny mpanota ka natao avo noho ny lanitra, izay tsy mila anatitra fanatitra isan'andro tahaka ny ataon'ireny mpisorona be ireny. Voalohany noho ny hotan'ny tenany, dia vao noho ny an'ny olona kosa, fa izany dia nataon'ireo mandeha ihany raha nanatitra ny tenany izy. Fa ny lalàna dia manendy olona izay tsy mahana fahalemena mpisorona be, fa ny tenin'ny fiainana kosa izay tato aorian'ny lalàna dia manendy ny zanaka izay notanterahina ho mandrakizay. Ray masonao no masinana ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny mikasika ny epistily ho an'ny Hébreo no voalahatra ho mofinaina antsika an'io ry havana epistily izay nosoratana ho an'ireo jiosy kristianina izay tao Jerosalema ka nandalo fiemorana. Araka ny fantatsika dia nenangatsika ilay kristianina, ilay fiangonana voalohany, ilay naorina ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa, nandalo fizahantsoetra ilay fiangonana kristianina voalohany tao Jerosalema, ary dia nentina nampahery zany fiangonana somary nianangatsika, nianarefy zany ity epistily ho an'ny Hébreo ity, ary dia mampitodika azy amin'i Jesosy Kristy tompo ilay mpisorona be izay ambarana ty toko fahafito ity epistily izay novakitsika amin'ny toko fahafito ity. Ny epistily ho an'ny Hébreo izay nosoratana ho an'ireo jiosy kristianina tao Jerosalema, sy ho an'ireo jiosy kristianina tany am-pelezana ihany koa, hany ka betsaka ireo voambory natazantsika eo amin'ny epistily ho an'ny Hébreo nalaina tao amin'ny testamenta taloha, ary sarotra ho an'ny ireo jentilisa kristianina mahatakatra azy satria voambolana tena nitovozona tao anatin'ny judaisme, natao anatin'ny testamenta taloha, tahaka ny hoe mpisorona be na Melkisedeka na ny anjely, momba ny Mosesy, momba n'ireo patriarka, dia tsy de mora ho an'ny fiangonana ataontsika hoe jentilisa nova kristiana na ny pagano kretiana ny atakatra ny tsipiriany ilay teny, fa ny jiosy kristianina kosa dia avy hatrany dia nahatakatra ny hevitry ny epistily ho an'ny Hébreo, indrindra ireo hevitry ireo voambolana ireo. Eto dia Jesosy hoarina amin'ny Melkisedeka na hoarina mpisorona be, hoarina mpisorona be Jesosy eto. Mba hampazavazava kokoa raha ataontsika hoe epistily ny toko fahafito dia ny 20 ka hatramin'ny 20 izay voalahatra ho mofinaina, dia ndeha azavaintsika vetivety aloha hoe inona moa no andraikitry ny mpisorona be ary iza no mpisorona be. Ny mpisorona be dia avy amin'ny taranaka Arona mandrakariva ny mpisorona be. Avy hatramin'ny andron'ny Mosesy zany dia any amin'ny Exodosy, bokin'ny Exodosy, dia notokanana manokana mihitsy, no hamasinina manokana mihitsy ny, ary misy fotoam-pivavahana manokana sy fomba manokana mihitsy ho fanamasinana ny mpisorona, ao anatin'izany ny mpisorona be. Dia ny mpisorona be izay taranaka Arona ka lazatsika teo, dia raha ohatra ka jerena tantara dia tsy de betsaka akory ny mpisorona be. 20 latsaka kely ny mpisorona be nandritra ny fotoana izay nisiny ny judaisme. Talohan'i Jesosy zany io resahantsika hoe faravanin'ny tempoly. Fantatsika moa fa ny tempoly dia indroa, tempoly voalohany dia tamin'ny andron'ny Solomona mandrapatonga tamin'iny andravan'ny Babilonianina azy. Tempoly faharoa kosa dia tateorinan'izay mandrapatonga aty amin'ny andron'ny Romanina. Dia tsy de betsaka fa eo amin'ny 20 eo na 7 ny marimarina kokoa, 10 miampy 7 ny totaliny be ny mpisorona be, tsy de betsaka zany ry havako. Mpisorona be dia mandra-pahafaty.
ary dia roa no andraikitry misorona be amin'ny akapobeny amin'ny sampana anakoroa amin'ny akapobeny. Nandraikitra voalohany a de ny andraikitra ataontsika hoe amin'ny lafi ny fifandraisana amin'Andriamanitra manokana. Ny mpisorona be no tompony andraikitra ny fifandraisan'ny vahoaka an'Andriamanitra amin'Andriamanitra. Izy no manelanelana ny olona sy Andriamanitra tena amin'ny lafi ny ara-drafitra mihitsy io. Zany hoe ny mpaminany mety mpitondra ny afatr'Andriamanitra fa ny mpisorona be tena voatendry mihitsy mitondra ny fifonany ny olona, mitondra ny sorona, ny vavaka eo anatrehan'Andriamanitra, manelanelana ny olona sy Andriamanitra ny mpisorona be. Ary tsy vitany hoe mitondra ny feon'ny vahoaka, ny fonan'ny olona ihany izy, fa mitondra koa ny famelan-keloka omen'Andriamanitra ho an'ny fiangonana na ho an'ny firenena. Dia ny mpisorona be zany no ataontsika hoe miantoka ny filaminan'ny fiainam-panahin'ny olona ao anatin'ny tempoly. Ary zay mahatonga hoe rehefa rava ny tempoly a de rava koa ny fanompony ny mpisorona be aty amin'ny taona 70 taorianan'i Kristy io. Dia raha toa ka jerena zany dia sarobidina andraikitry ny mpisorona be satria izy no alalan'ny olona ao amin'Andriamanitra, ary amin'ny alalany koa no anomezan'Andriamanitra ny famelan-keloka. Fa ny faharoa andraikitry ny mpisorona be dia izy koa no miantoka ny ataontsika hoe ny lafi ny fandaminana ny raha andavanandro ny olona amin'ny lafiny hoe marina fa misy mpanjaka eo zay misahana ny lafiny raha politika. Fa ny fisorona be dia filohan'ny sinidriona tamin'ny andron'i Jesoa. Ny fisorona be no filohan'ny sinidriona, zany hoe ny filohan'ny tribonaly. Kanefa tsy de tena tsy ny tribonaly ihany io, zany hoe tsy amin'ny lafin'ny fanamelohana lalàna ihany io, fa amin'ny lafin'ny fandaminana raha mihitsy, amin'ny lafin'ny raha-piarahamonina mihitsy de mandamina zany raha zany ny mpisorona be. Izy no mamoro ny sinidriona, izy no manome ataontsika fandaminana maro samihafa, toromarika maro samihafa ao anatina fifandonan'ny olona samy olona na amina fahasarotan-javatra. Dia ny mpisorona be ny tompony teny farany miantso ny sinidriona amin'ny fotoana ilany eny zany. No zany dia sarobidina ndraiky mpisorona be satria sady miantoka ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, nefa koa miantoka ny fahalavrarian'ny fifandraisan'ny olona samy olona. Dia ao am'mpisorona be zany no isian'ny firindrany zay ataontsika hoe adidy zay, miantoka lay filamina ny fiadanam-pon'ny olona, fahalavrariany lay fanompon'ny olona, fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra, nefa koa miantoka ny fahalavrariany lay amin'ny akapobeny io ny fifandraisan'ny mpiarabelona amin'ny alalan'ny fanazavana ny lalàna na ny fitsarana. Dia no zany toetra zany ara dia no zany andraikitra mavesatra zany dia misy toetra manokana zay takina tamin'ny mpisorona be. Ny takina tamin'ny mpisorona be tsy maintsy taranaki-arona izy, mazava ho azy avy amin'ny taranaki-arona izy, ary olona matotra ary izy, olona efa olon-dehibe. Eny taty aoriana moa zany no niantony ara-politika maro samihafa de ny atanora ihany izy. Raha ny tokony ho izy de tsy latsaky ny 20 taona izy, tsy latsaky ny 20 taona izy, fa nisy fotoana indray mandeha indroa latsaka kely ihany 70 sy ny tahaka zany. Fa tamin'ny ankapobeny dia raha mbola tokony ho izy de olona somary efa zokony ny mpisorona be de ny tobiasy ny janany ihany izy moa zany zay, ny zanany ihany mandimby azy. No zany de sarotiny amin'ny fahamasina mpisorona be ny fiarahamonina. Ary de io le tenen'ny epistolany Hebreo io hoe ny mpisorona be zany a dia olona zay voasaraka amin'ny mpanota, zany olona miavaka izy zany, tsy mifangaroaro amin'ny mpanota izy, tsy mifangaroaro amin'izao tontolo zao, mitokana mihitsy ny fomba fiainany sy ny tahaka zany. Dia tsy misy tsiny izy, masiny izy, tsy misy loto, tenenina moa hoe avy noho ny lanitra, natao avy noho ny lanitra, tahaka zany amin'ny Hebreo 4:4 moa mbola manamafy io. Dia io zany rehefa koa malala lay misy toetra manokana zay takina amin'ny mpisorona be noho izay mialalan'ny olona amin'Andriamanitra. Dia eto ara de hoy ny epistolany Hebreo manao hoe Jesoa ihany ny tena mpisorona be tanteraka. Jesoa ihany ny tena mpisorona be ho atsika, satria tsy misy olombelona zany hoe tsy misy loto zany, tsy misy olombelona tsy misy tsiny zany, tsy misy olombelona manana fahamasinana tanteraka zany, tsy misy an'izany. Fa Jesoa lay tena mpisorona tena izy. Ary mpisorona tena izy, zany hoe izy zany ny tena alala antsika amin'Andriamanitra, izy ny tena manelanelana antsika amin'Andriamanitra. Ary dia ireto no ataonao antsika amin'izany mahampisorona be azy zany.
dia ireto ny tena ho ataono amintsika amin'ny fiainantsika dia voalohany indrindra de izy aminao hoe izy no miantoka ny fanekena tsara lavitra mpisorona be eo atsika Jesoa no alala atsika zany hoe Jesoa no manelanelana atsika amin'Andriamanitra ka izy no miantoka ny fanekena izay ataotsika amin'Andriamanitra ry havana ny teny hoe fanekena izay teny fanalahidy amin'ny saotra masina manomboka any amin'ny testamenta taloha dia fanekena de lay nataon'ny teny hebreo berita zavatra ny mihinana hoanina ty amin'ny testamenta vaovao izay nataon'ny teny grika hoe diateke nataon'ny teny latiny hoe testamentum ary nataontsika teny malagasy hoe fanekena dia milaza fifamatorana milaza andraikitra milaza adidy milaza ataontsika hoe zavatra tsy maintsy ho tanterahana dia ny epistile any hebreo moa ny soatra masin'ny testamenta taloha de manao hoe zavatra hoanina ka mamelona zany hoe zavatra tadidinao foana ary iantoanao ny fahatanterahana de hoy ny epistile any hebreo manao hoe Jesoa no mpisorona be zay miantoka izany izany fahatanterahany fanekena izany fanekena inona moa ry avako malala fifanekena ny fanaovantsika tamin'Andriamanitra fifanekena ny fanaovantsika tamin'Andriamanitra itsika nanao fanekena tamin'Andriamanitra Andriamanitra nanao fanekena tamintsika betsaka ke fanekena ny fanaovantsika tamin'Andriamanitra betsaka fanekeny mpandray ny batisa ny faneken'ny fanompona maro samihafa misy karazam-panekena maro samihafa de izao itsika manao fanekena amin'Andriamanitra saingy ireny fanekena ataotsika amin'Andriamanitra reny dia tsy tanterakitsika amaha olombelona mpanotatsika aseho ny epistile any hebreo io fa olombelona mpanota isika manapetra isika no zany de zao misy kosa ilay miantoka zany fahatanterahany fanekeny zany de Jesoa zany no miantoka eo amin'ny toerantsika satria izy lay mpisorona be izy no jeren'Andriamanitra raha mijerentsika izy no solo tenantsika eo anatren'Andriamanitra izy no solo vavantsika dia izy no miantoka ny fahatanteran'lay fanekena betsaka ny zavatra ny voadinao tsy tanteraka ao betsaka ny zavatra nekenao to anatren'Andriamanitra fa tsy vitanao mipirimpiri motsika no nanonona voady nanonona fanekena teo anatren'Andriamanitra vitatsika ve reny satria tsy vitatsika ireny de tokony mendrika fanamelohantsika Andriamanitra tsy azo vazivazina zay avafin'ny olona nyjonjainy ary io ny tenen'ny boky mpitoloteny manao hoe aza aingam-bava ianao aza mora manaiky eo anatren'Andriamanitra fandraraintsika manao fanekena maro isan-karazana anatren'Andriamanitra tsy diso akory zany satria etan'ny mpitiavantsika etan'ny finoantsika mazava ho azy mila fahasahina ny fanaovana fanekena amin'Andriamanitra mila voady mila fanolorantena ataotsika zany rehetra zany satria tiatsika Andriamanitra saingy zao misy fetra nefa isika misy fetra isika tsy tanterakitsika ireny fanekeny reny tsy tanterakitsika ireny voady reny tsy tanterakitsika ireny andraikitra maro samihafa reny Andriamanitra mahatanteraka ny fanekena izay ataony amintsika ary zay no mahatonga an'lay teny hoe diateke lay tsony hoe diateke de fifaneken'olona fifanekena tsy mitovy hery raha ohatra ka mpivarotra sy mpividy no mifanaiky de mitovy hery izy ndray mpivarotra ndray mpividy raha mpanofatrano sy tompotrano de mitovy hery izy ndray mpanofatrano ndray mpampanofa mitovy hery izy fa izao ny fifanekena ataotsika amin'Andriamanitra de tsy mitovy hery Andriamanitra manaiky aminao fianekena diateke aminao fanekena amina olona bitika tsinitsinina tahaka atsika de izy ary miantoka an'lay fahatanteran'lay fanekena Andriamanitra ihany izy ihany miantoka lay fahatanterahany fanekena ataony amintsika zay le anjaran'i Jesoa zay le mpisorona be manaiky anao fifanekena amintsika Andriamanitra na de malemy sy ratsy ary sika satria noho i Jesoa no hitany rehavako malala sa manao fanekena amin'Andriamanitra isika satria matoky ny fahasoavan'i Jesoa misy olona ndray tsy samandroso amin'ny fanekena hoe andraso aloha masimasina kely vao anao mpandray andraso aloha tsaratsara kely so masimasina vao anao dekona andraso aloha mendrika sy madidio fiainana fa andraso aloha amboamboariko kely ny fiainako vao iroso amina fanompona mpiandro ve katekista ve tsy ry havako malala tsy ianao ny miantoka ny fahatanterahany fanekena fa Jesoa ny miantoka ny fahatanterahany fanekena raha miankina taminao ka vitanao ny fanekena de tsy nilainy Jesoa fa tsy fahatanterahanao mihitsy no mahatonga anao miatorako amin'ny azo fijalian'i Jesoa mandre ny antson'Andriamanitra ianao
teanao fanekena aminao andriamanitra ary ao anatinao misy bitsiky ny fanahy masina miantso anao anao fanoratena anao fanekena amin'andriamanitra de zay ny antonao itorahanao am'lay tena mpisorona be de Jesoa tsy ny tenanao zay tsy mpisorona fa maloto tsy mendrika fa Jesoa ny antorahanao ary zay mahatonga n'lay teny tompo tamin'ny Paoly manao hoe ny heriko ange tanterahana amin'ny fahalemeny ary ny fahasoavany Jesoa no mahatoy izao anao ry Paoly de izay mandrakariva no mahatonga atsika rehefa misy fanekena tao na faneken'ny mariazy io na faneken'ny mpandray io na faneken'ny batisy io na faneken'ny mpitandriny io de misy mandrakariva mifarana amin'ny hoe fa ny herin'andriamanitra ny ankinako ahatanterahako zany fanekeny zany ny herin'izy io ny herin'andriamanitra ao amin'i Jesoa lay Jesoa zay mpisorona be manelanelana anao amin'andriamanitra lay Jesoa zay mitondra ny etaetanao mitondra ny fifonanao ao amin'andriamanitra zay ny voalohany avako malala ho tsika manao hoe Jesoa lay manampy atsika amin'ny fanatanterahana le fanekena io teneny epistilony Hebreo andiny faharoa amby roapolo Jesoa miantoka le fanekena tsara lavitra fa ny faharoa de zao le avako malala ao anatin'izany andraikitry Jesoa zany ao anatin'izany andraikitry Jesoa zany dia Jesoa koa amin'ny fiainantsika le avako malala izy le mpisorona be ka de zao izy no mitondra ny fifonatsika mandrakizay mitondra ny fifonatsika mandrakizay eo anatrehan'Andriamanitra tsy ny fahotan'ny tenany ihany ny epistilony Hebreo de hoe ny mpisorona be de mitondra ny fahotan'ny tenany ary tsy ny fahotan'ny tenany ihany fa mitondra ny fahotan'ny olona koa izy de hoy ny epistilony Hebreo toko fafito eto manao hoe tsia Jesoa dia tsy nitondra ny fahotana ho an'ny tenany satria tanteraka izy tsisy ioty izy tsisy tsiny izy tsisy loto izy avy noho ny lanitra izy dikany teny hoe avy noho ny lanitra Jesoa de izao mihoatra lavitra niakatra tany an-danitra izy ka tsy tazantsika ety ambanin'ny lanitra ohatra atsika fa any ambonin'ny lanitra any misy azy dia zay le Jesoa atsika zay le mpisorona be atsika dia mitondra ny fifonatsika eo anatrehan'Andriamanitra isan'andro izy io le ambaran'ny Paoly amin'ny Romanina toko 9 ny hoe niakatra nakany an-danitra de mitoetra eo kavanan'Andriamanitra ary mifona ao atsika ny fanekempontsika fanekempon'ny apôstôlika manao hoe niakatra nakany an-danitra mitoetra eo kavanan'Andriamanitra mitoetra eo kavanan'Andriamanitra Jesoa midika leo kavanana eo ankilany hery mazava ho azy fa izao koa mitondra ny fifonatsika eo kavanan'Andriamanitra mitondra ny fitarainatsika mangataka famelan-keloka ao atsika isan'andro eo kavanan'Andriamanitra ary mandrakizay tsy hoe lasa mpisorona be anankiray tahaka ny mahazatra ny Jiosy de tapitra de ahoana indray ny anankiray fa izao mandrakizay Jesoa zany eo ambany mason'ny Jesoa daholo ny zavatra rehetra ny tantarantsika manontolo voateraka mandrapahafaty zay le hoe mandrakizay Jesoa hitan'ny Jesoa daholo lay mpisorona be ny tantaram-piainantsika ny tantarany ray aman-drenitsika ny maha isika atsika hitany ary dia mitondra ny fifonatsika eo anatrehan'Andriamanitra izy no zany de mahavonjy atsika izy ny filazan'ny epistilony Hebreo nandininy fa 5:20 izy manao hoe koa amin'izany de mahavonjy tokoa zay manatona an'Andriamanitra amin'ny lalany izy satria velona mandrakizay anao fifonana ho azy raha manatona an'Andriamanitra sika zany ka manatona amin'ny lalany Jesoa dia mangataka fifonana amin'ny lalany Jesoa de mahavonjy atsika Andriamanitra satria tsy ny lototsika no hitan'Andriamanitra fa Jesoa ny fahatsarany Jesoa ny fitiavany Jesoa ny fifonany Jesoa iny no hitan'Andriamanitra ka tsy Andriamanitra tezitra no mijery atsika fa Andriamanitra mijery ny zanany io mahatonga ny Jesoa miteny hoe tonga ny zanak'olona tsy handrava ny lalàna fa izy no hanatanteraka ny lalàna eo amin'ny toerana misy atsika tsy misy olombelona na iray aza nahatanteraka ny lalàna 370 ny testamenta taloha mety tsy nangalatra izy mety tsy namon'olona izy fa tsy niritra mety tsy niritra izy fa ny alina mety tsy ny alina izy fa tsy fantatra naovolombelona mandainga mety naovolombelona mandainga izy fa tsy niantra ny malahelo mety niantra ny malahelo izy fa tsy nanaja ray aman-dreny mety tsy nanaja ray aman-dreny izy fa mety tsy nanaja ny mpitondra isan-karazany sarotra tamin'ny olona ary tsy vitan'ny olona ny anatanteraka ny lalàna rehetra misotra masina fa nisy kosa ny raha in'Andriamanitra nanatanteraka ny lalàna eo amin'ny toerana misy atsika de Jesoa no zany izay rehetra mandray an' Jesoa de mitafy an' Jesoa Paoly ary rehefa mitafy an' Jesoa de Jesoa zany no hitan'Andriamanitra de tsy ny fahatezerin'Andriamanitra zany no hijereny atsika fa ny famelan-keloka ao am' Jesoa no zany de zao velona mandrakizay Jesoa ny filazan'ny epistilony Hebreo de voavonjy isika raha manatona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesoa zay ny mahatonga atsika ry havako rehefa mivavaka de manao hoe amin'ny anaran'i Jesoa rehefa manao vavaka fifonana
talo famindram-po de amin'ny anaran' Jesosy ny fonanay. Zay le mpisorona be amin'ny anaran' Jesosy ny fonanay. Andriamanitra ary am'nivavaka ataontsika andavanandro aza de ampiarahantsika amin'ny anaran' Jesosy satria Jesosy no alalana na ataova intermédiaire zay na zaonao am'y teny frantsay no alalana ilay mpanelanelana atsika amin'Andriamanitra. Ary Andriamanitra rehefa miteny amintsika de miteny amin'ny alalan'ny soratra masina. De rehefa tonga ny fotoana famakitsika ny soratra masina na lecture biblique dia tonga isika mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ao anatin'ny liturjiantsika misy somary azavaina kely ihany. Ao anatin'ny liturjiantsika eo misy hoe rehefa tonga ny fotoana famakina ny soratra masina de ataontsika mandrakariva tonga ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Tsy de tena zay loatra tsy ahitsy kely fa na ny marimarina kokoa tsy hoe ahitsy fa azavaina misimisy kokoa. Ny protestanta réformé de tsy mampiasa mihitsy ny voambolana hoe fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Tsy mampiasa loatra an'izay isika. Fa ny teny hoe teny fotsiny hoe lecture biblique ny fampiasany Calvin na Luther ny hoe dia tonga eo amin'ny fotoana famakina ny soratra masina isika zay mandrakariva. Fa ny hoe fankalazana ny tenin'Andriamanitra mantsy dia misy rite sy cérémonie manokana ao anatin'ny liturjia lanjaina mihitsy ny baiboly iny de misy hira atao de misy tehaka de misy isan-karazany atao. Zay no antsoina hoe fankalazana ny tenin'Andriamanitra. Zany hoe karazana hafa mihitsy mantsy le teny hoe fankalazana. Fa itsika io tsy nataon'ny Luther io efa nalan'ny Luther sy Calvin io fa de nataony fotsiny hoe lecture biblique na hoe tonga eo fotoana famakina ny soratra masina. Fa ny liturjiantsika FJKM no asa nanao ny antony fitsokany ecumenisme ve sa no ny antony manokana natonga ny nahatafiditra ny hoe fankalazana ny tenin'Andriamanitra fa tsy mahazatra ny FJKM mihitsy tany am-boalohany hoe mampiasa n'izany voambolana zany. Ndray tapo amintsika ara-panany fiangonana katolika romanina no mampiasa ny teny hoe fankalazana ny tenin'Andriamanitra satria izy manana liturjia manokana momba ny hoe fankalazana ny tenin'Andriamanitra mihitsy. Fa ny FJKM tsy manana an'izay, tsy fankalazana ny tenin'Andriamanitra mihitsy zany eo ataontsika io raha jerena amin'ny lafiny liturjika fa tena famakina soratra masina fotsiny ihany. Zay sarobidy amintsika protestanta dia sy amin'ny testamenta taloha mihitsy moa zany testamenta vaovao rahateo dia amin'ny fotoana famakina ny soratra masina io tsika zany no mangataka ny fanahy masina ary manao vavaka ary manonona ny hoe iteny aminay ianao Andriamanitra am'ty vaky teny ity am'ty soratra masina fotoana ity fotoana manokana mihitsy izy ity fotoana itenenanao manokana satria iainy toroteny zay satria iainy fampianarana zay de aoka ho amin'ny anaranao Jesosy no itenena no angatahana itenenanao. Raray mantsy avako malala misy aty soratra masina be dehibe tononontsika eny fa tsy lecture biblique akory tsy mety misy ohatra nantsony hoe institution ny baptême na fanorenana ny batisa na institution ny mariage fanorenana ny mariage institution ny fandraisan-tanana isan-karazany tsy lecture biblique iny tsy inylay fotoana famakina ny soratra masina iny fa fotoana tahaka ny fampiasantsika andiny soratra masina ho fahazavantsaina ho fampianarana sy ny tahaka zany fa sarobidy mihitsy amin'ny protestanta amintsika kristianina ny fotoanany famakina ny soratra masina ary dandray ary tsika ioaran'ireo avantsika lavitra oaran'ny ataontsika hoe ny fiangonana katolika romanina zareo tsara ny azy ny fihetsika rehefa manao hoe tonga amin'ny fotoana famakina ny evanjely isika misy fihetsika isan-karazany mihitsy zay tena manome toerana lay hoe fotoanany famakina ny soratra masina ka tsy tokony ho amaivantsika na ampitovintsika amin'ny fotoana famakina texte tsotra ny fotoana ny ivon'ilay famakiteny eo amin'ny soratra masina amin'ny fotoana fotoam-pavahana io fa raha tokantrano manao dia na mamaky baiboly azy ianao ka tonga hoe anokana fotoana androany amaky mofinaina androany de mipetraka dia mamaky baiboly a dia mivavaka dia mamaky zany amin'ny anaran'i Jesosy. Ohatsika manao hoe sarobidy zany lay andraiky lay toerany mpisorona be antsika de Jesosy satria sady mifotondra fifonana ao antsika izy ary amin'ny alalany no itenenan'Andriamanitra amintsika amin'ny alalany razantsika famelan-keloka ary amin'ny alalany koa nazaontsika famonjena. Farany de zao le afaka malala lay Jesosy atsika izay mpisorona be koa de zao mandrindra sy mandamina ny fiainantsika mandrindra sy mandamina ny fiainantsika zany hoe lay mpisorona be zany dia tsy hoe mandamina ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra ihany Jesosy fa lay Jesosy koa no mpandamina ny fiainantsika samy mpiarabelona izy no lay mpisorona be endry mpitsaratsika eo anatrehan'Andriamanitra kanefa koa mandamina ny fiainantsika mba hananantsika filaminam-piainan'i Jesosy. Tsy hoe Jesosy miantoka ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra lavrary ihany fa Jesosy koa dia mandamina ny fifandraisantsika amin'ny fiarahamonina amin'ny fiainana isan'andro. Jereo tsara angeny nahazo an'i Jesosy hoe tamin'ny tsaraina
iza ny mpitsarantsara an' jesosy Kaiafa. Jereo tsara fa ho an'ireo mpandinika ny tantaran'ny Sinedriona indrindra ny fotoana nitsarana an' Jesosy de matsapa fa ny angarana Jesosy de ny angarany mpisorona be, tsy marina ny fitsarana an' Jesosy, fitsarana tsy marina. Ny antony de zao rehefa miantso tsy fanao zany aloha no mitsara olona amin'ny alina zany tsy fanao ny Sinedriona lalàna fototro amin'ny Sinedriona mihitsy zany tsy fitsarana olona de tsy atao amin'ny alina. Jesosy anefa nitsaraina tamin'ny alina, nitsarainy mpisorona be tamin'ny alina. Kaiafa zany mpisorona be tsy tokony natao zany raha amin'ny lalàna Jesosy de niaran'ny fitsarana miangatra, fitsarana amin'ny tanila. Tsy tokony akivy antsika zay mety ho tratran'izany fa Jesosy de nitondra zany fitsarana miankatra zany. Raha ny tena marina alohan'ny tsarana tahaka ireny nitsarana an' Jesosy reny de mbola misy convocation misy fiantsoana ataon'ny mpisorona be izay voatendry tsara. Jesosy tsy nisy fitsarana mihitsy atao hoe convocation fiantsoana mpitsara fa fitsarana amena, fitsarana maika no nitsarana an' Jesosy nefa fanameloana ho faty. Fahatelo tsy nitoerana hitsarana de tsy ohatran'ny mpisorona be fa manana lapany manokana ny Sinedriona, manana lapa manokana mihitsy ny Sinedriona, ny tanila amin'ny tempoly ny lapan'ny Sinedriona ohatra dre lapan'ny fitsarana ireny. Jesosy tsy nitsaraina tamin'izany zavatra zany. Zany de ahitana hoe fitsarana miangatra ny tsarana an' Jesosy. Zay mahatonga antsika mitereto manao hoe lay mpisorona be nge miantoke lay falavorariny lay fiainatsika any andavanandrotsika ka tsy hiaran'zany fitsarana miangatra zany tsika satria manana Jesosy mpisorona be tiatsika, tsy hiaran'zany tsindry azo leny zany tsika fa Jesosy miandany amintsika, Jesosy mandamina ny fiainatsika. Afaka malala matoky ary ianao zay ny tiany ty epistily any Hebreo ty ao ampitaina aminao, manana Jesosy izay zanak'Andriamanitra tianao, nanolotra ny ainy hamonjy anao, nanasanao afaka tamin'ny lotony zao tontolo zao ary mahatonga anao ho fantatr'Andriamanitra. Tsy olona tsy fantatr'Andriamanitra, tsy olona fahavalo ho ny filazan'ny Paoly azy fa olona tian'Andriamanitra, zanak'Andriamanitra ny epistily nosoratan'ny Jaona. De izao manana Jesosy ianao, mifona ho anao, miresaka ho anao, misolo vava ho anao eo anatrehan'Andriamanitra ary manana Jesosy anao, mandamina ny fiainanao. Matoky azy apetra ho amin'ny mandrakariva ny fiainanao. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay noho ny aminao Jesosy zay nanolotra ny ranao anadio anay. Ianao no alalanay amin'Andriamanitra ray. Ianao lay fitiavana. Tsaronay am'izao taona manomboka izao fa tsy afaka mamakivaky rery ty taonty izay raha tsy miaraka aminao. De meteza Jesosy andrakotra ny fitaim-pahasoavanao aminay. Mahavony zay rehetra manatona anao ianao. Satria ianao mandrakizay ary ny fifonanay entinao mandrakariva eo amin'Andriamanitra ray. De meteza Tompo, amindra fo aminay. De jereo reo havanay marary any amin'ny hopitaly, misaotra noho ny am'ireo sitrana. Jereo ny mpiray tanindrazana aminay ao anatin'ny fantrana, ao anatin'ny fahasahiranana. Ianao lay mpisorona be, mifona ho anay. Jereo Tompo ny fantrana ny tanindrazanay. Jereo reo ezaka maro samihafa ataonay, ifampitsimbinana, ifanohanana ao anatin'izao vanim-potoana sarotra izao. Mamela heloka Tompo amin'ny fitavozavozanay, amin'ny hamafy ny fonay, amin'ny fitiavan-tenanay, amin'ny tsy fahaizanay miasa, amin'ny fahatokisa-tenanay, amin'ny fireharehanay, amin'ny fizahozaonay, amin'ny fifanararotanay aza. Mamela ny heloka i Tompo fa meteza amindra fo amin'ny tanindrazanay, meteza hiantranay. Jereo reo rava-fananana, jereo reo manana olana fa ianao lay Andriamanitra tianay. Ho any amin'iza moa zahay Tompo, tsy manan-kale zahay fa ianao ihany no manana ny tenin'ny fiainana mandrakizay. De jereo ny tanindrazanay. Noho ianao Jesosy Kristy. Amen.